taoreny dinika manokana izay naharitra adinray teo amin'ny filoam-pirenena andrajoela sy ny filoan'ny Slovenia nadasapiriko mizaka dia nisy fanaovan-tsonia memorandum d'entente momba ny fampidinana ara-politika tsy tapaka eo amin'ny Madagasikara sy Slovenia. Nanambara ny filoan'ny Slovenia taoreny dinika fa firenena namany Madagasikara ary irinay ho izy dia nangana fiara-miasa azo antoka sy maharitra aminy. Tetsakilany dia nilaza ny filoa andrajoela fa maro ireo lalana afaka iara-miasa amin'ny Slovenia. Mamita iraketo Antananarivo amin'izao fotoana izao ireo mpamonjy voina platsaka SADC avy any Kanada izay mpikambana eo anivon'ny fikambanana Kanada Afrika. Aritra roa herinandro fivaniana ny etoka ifampizarana traikefa amin'ireo mpamonjy voina eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra. Isan'izany ohatra ny fomba fanao mahomby amin'ny fiatriana vonjitaitra hitarika fampifanana ihany koa izy ireo mandritra izany fotoana izany. Ho atao tanàna modely tsy misy plastika ny Nosy Sainte Marie, io no fanampana mipetraka ny ministera an-tontolo iainana sy fampandrosoana lovain-jafy miaraka amin'ny mpitantana any an-toerana nandritra ny fanamarihana ny andro maneran-tany ho an-tontolo iainana. Mba ahafana mametraka izany dia nataony adihevitra ny latabatra boribory ijerena amin'ny paikady rehetra. Orarana tsikelikely ao Sainte Marie ny fampiasana plastika ka isy ny didy ho raisin'ny mpitantana ny tanàna manamafy izany. Ankoatr'izay dia hiaraka hiasa ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina amin'ny fanodinana fako. Mpizahantany poloney misy 180 no nigadona ao Nosy Be omaly tamin'ny sidina manokana kompani Nosy. Nilaza ny office régional du tourisme an-toerana fa zava-dehibe ho an'ny sehatry ny fizahantany malagasy ny fahadongavana reto mpizahantany avy any Poloney reto satria manamafy ifandraisana amin'ny Poloney sy manokatra varavarana ho an'ireo mpitsidika vaovao liana fantatra ny akantony Nosy. Tombo lehibe ho an'ny Nosy Be sy ny TOE-KARENA izay antenaina hitondra fivelarana sy fitombona ho an'ny sehatra maro. Isan'ireo toerana Mpandray fizahantany avy any Poloney Nosy Be tamin'ny taona 2024 ohatra dia manodidina ny 5,000 ireo mpizahantany poloney tonga tany Nosy Be. Mpanao politika, mpanapa-kevitra, mpampiasa vola vahiny sy mpandraravy amin'ny sehatra tsy miankina, eo koa ireo mpiara-miombonantoka amin'ny fampandrosoana. Ireo no antenaina indray anjara amin'ny herinandro ho an'ny fampiroboroboana ny indostria ato anatin'ny vondrona SADC izay ho tanterahina eto Madagasikara manomboka ny 20 ny volana Jolay hatramin'ny 2 Aogositra ho avy izao. Mandidina ny 500 ireo mpandray anjara izay andrasana avy amin'ireo firenena mpikambana miisa 12 ato anatin'ny vondrona fampandrosoana aty amin'ny faritra atsimon'ny Afrika. Nisy ny fanambarana ny fampiatrano Madagasikara ny TOE-KARENA ho kavina ity omaly alatsinainy.